Fatafakatra eo amin'ny dingana manasa-dalana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika. Miantso ireo mpitondra sy ny vahoaka ny Gène mba hanatanteraka ny fifidianana solombavam-bahoaka. Mila ampiana tosika ny sehatry ny fandraharahany eto amintsika. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray amin'izao hariva izao, manasanao indray raha naraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM. Ny lafin'ny fanatanjahantena avy hatrany vaovao entina aminao voalohany amin'ity androany ity. Ela ny ela fatafakatra amin'ny dingany manasa-dalana eo amin'ny fanany iraisam-pirenena ny ekipa malagasy eo amin'ny taranja baskety sokady zazalahy latsaky ny 19 taona. Fantatra fa niady tokoa ny lalao raha nitarika ny malagasy teo amin'ny carton voalohany dia nosahalan'ireo congolais izany teo amin'ny carton faharoa. Vao niditra ny fialan-tsasatra teo amin'ny carton fahatelo dia niezaky ny andresy tamin'ny isa 220 no ny 7-10 ry zareo congolais. Nisy raha teo ny mpilalao malagasy nahazo karatra mena. Teo amin'ny carton fahaefatra 10 minitra tsy hafarany lalao no sahala 220 no 220 no isa. Taorian'izay nefa dia niova tanteraka ny filalaon'ireo malagasy ka nibatan'ny fandresena tamin'ny isa 7-70 no ny 270. Efa reraka raha teo ireo congolais. Mbola tsy fantatra kosa na ny ekipa ny Egypte na ny any Angola no ifanandrina amin'ny ekipantsika amin'ny dingany manasa-dalana raha ampitso. Eo amin'ny vaovao n'ireo androm-panjakana kosa indray no farany nandroany tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona 2024 ity ho an'ireo parlemanta roa. Raha ho an'ny kongresan'ny tetezamita aloha dia tetsy Tsimbazaza no nahatanterahana izany io maraina io. Teny an-toerany Dinandremampiato ny tatitra amintsika ny mahakasika izay. Volavolan-dalana miisa 7 sy tolo-dalana roa no lany nandritra ny fivoriana ara-potoana ny tanterahan'ny teo anivo ny kongresy ny tetezamita hatramin'ny nanomboana izany fivoriana izany. Misy moa ny volavolan-dalana izay voalaza ny tifoany ny androm-panjakana ity fa voatery no lanin'izy ireo ny toromarika ara-politika. Misy volavolan-dalana anankiray mikasika an'ilay hoe vacances de la présidence de la transition izay hita aty am-piandohana mihitsy fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna fehizoro 2012-015 momba ny fifidianana ny filoham-pirenena voalohany amin'ny République fahaefatra ary tsy mifanaraka ihany koa amin'ny lalam-panorenana disposition transitoire nefa dia no ny toromarika politika dia ohatrany hoe voahitsakitsaka ny asin'ity androm-panjakana ity fa dia izahay mpanao lalàna no nanitsakitsaka ny lalàna. Mbola andalany anivo ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa ny mahakasika io lalàna io. Mahakasika ny famelona ny komisiona manokana ny sama fifidianana kosa na ny CES dia nanambara ny filohan'ny kongresy ny tetezamita fa tsy faharonana izany fa fampisehoana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fahavononana iroso amin'ny famahana ny krizy no zava-dehibe. Toy ny famatsim-bola ataon'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena na Madagasikara ivoahana amin'ny zavatra manahirana eto amin'ny firenena indrindra ny resaka hoe fahorian'ny vahoaka dia na izay fotsiny ary dia verina fa zava-dehibe nandaninany reny accord de crédit na accord de financement avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ireny. Betsaka moa ny mieritreritra hoe tokony ho amboarina ny CES tokony averina tanteraka hatrany am-piandohana ny processus ny fametrahana ny candidature ho fidiana amin'ireo candidat ho filoham-pirenena izay mieritreritra fa raha izay no atao dia tsy ho vita amin'ity taona ity mihitsy ny fifidianana. Tsy mbola voafaritra loatra eto na isy na tsy ny fivoriana tsy ara-potoana anivo ny androm-panjakana ity miankina indrindra amin'ny mety fisotro ny raharaham-pirenena ihany ny fanatanterahana izany. Vaovao politika kosa indray androany ihany koa no nifanao fotoana ireo ankolafy maro samihafa nanao sy ny tondrozotra tetsy amin'ny panorama fanatediana ho entiny Dinandremampiatona. Nivory androany tetsy amin'ny panorama Andrainarivo ny teo anivo ny CSC na ny Voamera manaramaso ny fampiarana ny tondrozotra niaraka tamin'ireo ankolafy maro samihafa nanao sy ny tondrozotra. Anisan'ny hita nanatrika izany fihaonana izany teo anivo ny ankolafy Ravalomanana sy ny avy ao amin'ny ankolafy Zafy Albert ny solitena ny avy ao amin'ny ankolafy TGV. Tsy hita teny atoerana kosa tamin'ny fandalovana itany ny ankolafy Ratsiraka. Tsy azon'ny mpanao gazety natrehana moa ny ambangovangony ny fivoriana nataotao. Ny any fantatra aloha dia ny fandiniana ny fanaovana ny fifidianana eken'ny rehetra mifanaraka amin'ny tondrozotra no tena votoatiny izao fivoriana izao.
Mbola vokatry ny raharaha politika ihany manoloana ny vesatra mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao noho ny fitarazon'ny krizy efa taona maro izao dia maro ireo maneho ny heviny mbola fanadihadiana idina ndre mampiatona ihany. Mizara ny hevitra ireo mpanao politika. Amin'ny ankapobeny nefa dia samy mahita avokoa ireo mpanao politika sendranay fa olana amin'ny fifampiresahana sy tsy fifankahazona no tena mahatonga ny fikatsoana amin'izao fotoana izao. Misy zavatra tsy mandeha zany eto satria nitarazoka ny krizy ny vahoaka misahirana ny lalana ivoahana amin'ny krizy tsy dia tena mazava loatra hoe tena makaiza tokoa dia zany aloha zany hita hoe zavatra somary manahirana amin'izao fotoana. Raha tsika mahita fa misy fahasahiranana vahoaka fantrana isam-batana isa-tokantrano ary dia fanarotapahefana ary indrindra tafiditra fa hatrany amin'ny dahalo dia ahitana basy misy maramila mihitsy aza to voasambotra. Zany zavatra zany dia mampiahy azy mampitebiteby satria ny nampihavana azy mianaka amin'azy dia tsara ny ady izay avy amin'izy ireo no netoloatra tamin'ny 2009. Tena asa goavana dia fampihavanana aloha zany fa manao ihany fa dia atao hoe refondation de la nation malgache satria inona moa zany mahatonga atsika tsy mifanaraka, inona mahatonga atsika mora voarebireby satria tsy mitovy lanja zany ny fandrosoana eto Madagasikara. Tsisy fandrosoana raha tsy misy miaraka mandroso ary tsisy unité nationale raha tsy miara-mandroso. Samy mila mandray andraikitra nefa ny rehetra fa tsy tokony ifampiandry fotsiny ihany. Tsy ny chef d'État ihany no mahavany olana eto amin'ny firenena fa ny rehetrarehetra dia miara-mandray andraikitra. Makasika fifidianana kosa indray dia mirona kokoa makany amin'ny fifidianana lalam-panorenana vaovao ireto mpanao politika sendranay androany ireto. Aleo aloha ajanona ny fifidianana olona satria miteraka korotana miteraka ady fa fifidianana lalam-panorenana aloha ny tsaratsara kokoa dia tsy azo kitihana lalam-panorenana tsara rafitra tsara mitondra fampandrosoana mirindra ho an'ny faritra rehetra tena mitondra fampandrosoana zany na amin'ny lafin'ny politika io na amin'ny lafin'ny toekarena io na amin'ny lafin'ny sosialy dia mahita fandrosoana avokoa ny faritra rehetra vita ny fifidianana lalam-panorenana dia mandeha ny fifidianana filohan'ny repoblika. Amiko dia maniry aho mba tsy hitonga any amin'ny adetrany ny firenena ary dia miaraka manentana malagasy rehetra hitondra mbavaka satria tsy keminalana isa-tany. Eo amin'ny lafin'ny fifidianana kosa indray dia manao antsoavo ho an'ireo mpitondra fanjakana sy ny vahoaka ny GEN na ny groupe des experts nationaux en matière d'élection mba anatanterana ny fifidianana sy olombavambahoaka. Mitatitra amintsika ny mahakasika izay ny namana Maritsona. Very fanambola velona toy ny voalala voatango ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny antony dia tsy misy intsony izay fanajana ny datim-pifidianana izay atao eto amintsika eto Madagasikara ary ny fangatahan'ireo manampahaizana malagasy ny amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana sy olombavambahoaka amin'ny ity taona ity. Zareo mifandanina ny fifidianana sy olombavambahoaka mandeha tsy very fotoantsika. Ifandaninao zareo rehefa avy eo indray tsy mifandanina indray dia ane blanche indray ty taona ity zany dia tsy ety mihitsy le zavatra rehefa ohatran'izay ohatrany hoe milalao an'le vahoaka malagasy zany efa tsy mety tsony le izy zany. Afaka mifandaninao zareo na herinandro zareo vita na tapa-bolana vita na telo volana vita na herintaona vita tsy maninona fa tsika miroso makany amin'ny solombavam-bahoaka. Tena mafisofina loatra mihitsy zany le olona eto amintsika mpanao politika sy ny olona rehetrarehetra zany. Raha ohatra ny legislativa le izy mazava be fa tonga dia ho hitatsika ny fifandanjahan-kery ao anatin'ny antenimera-pirenena. Raha hita le fifandanjahan-kery tsisy olona anao aventure ntsony ao ilatsaka filoha-pirenena raika amby efapolo ohatran'io mahamenatra satria efa fantatra le base sy ny tendance ny fifidianan'ny olona ao anatin'ny antenimera-pirenena. Noho izany olona 3 sy 4 sy 5 sy enina sisa no ilatsaka ho président de la république. Na novembre amin'ity taona ity zany no atao io fifidianana sy olombavambahoaka io ka ao anatin'io fantatsika efa misy zavatra maromaro no fandraiky amin'io dia zany hoe tsy maintsy mivoaka amin'ny 20 ny volana jolay ity zany ny fanamafisana an'izay daty izay tokony nanaovana an'izay fifidianana izay ary atao ny ampitson'iny ny fiantsoana ny mpifidina ny convocation des électeurs izay fantatsika moa fa hoe 3 volana farafaratsiny no anaovana an'izany. Dia efa nijerevanay hatramin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana provisoire zany vonjomaika dia tokony hivoaka fa 4 volana novembre 13 foana andresako eto ary ny vokatra ofisialy avoakan'ny CES dia
any amin'ny 20 ny volana desambra zany hoe amin'ity taontsika zany a dia manana olombofidy-bahoaka ara-dalàna. Ny fametrahana izay rehetra izay noho ny nasantenana fa afahantsika mivoaka amin'ny krizy satria rehefa manana ny solombavambahoaka isika amin'ity taona ity dia izotra miandalana makany amin'ny fakatoavana iraisam-pirenena ny firenena malagasy. Mitsaly loatra ny vahoaka ka dia andray fepetra entitra ho amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Tsy misy ny fandraisana ndraikitry n'ireo fitondram-panjakana manoloana ny fahasahirana ny mponina. Fanatadiany namana Maritsonina ihany. Mitsangana etseroa amin'izao fotoana izao ny fikambanana maro isan-karazany izay maneho ny heviny amin'ny tokony hanatanterahana fifidianana eto Madagasikara. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny mpanao politika malagasy amin'izao fotoana izao. Mazava ny hevitra ankehitriny fa ny fifidianana no lalatokana ahafahana mivoaka amin'ny krizy ary ity krizy lavabe mitarazoka eto amin'ny firenena ity dia hiteraka fahatiantoka sy fahantrana lalina ho an'ny vahoaka malagasy. Fa rehefa nahemitra fanjakana ny fifidianana dia zavatra roa mety hitranga. Tsisy fifidianana tsony zany raha ohatra ka le fepetra ny takena internasionaly hoe tsy mahazo milatsaka izy telo. Satria amin'izao fotoana izao dia mafehy fepetra izy telo satria mihemitra ny fifidianana. Tsy anaiky noviana ny tsisina fifidianana zany satria efa noana ny vahoaka, hitarika ny vahoaka ato hitakina misy ny fifidianana dia mampimana ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy azontsika ekena ntsony ny fanaovana tsinitsina ny vahoaka malagasy ary ny filalaovana politika natao teto nandritran'izay 10 taona filalaovana maloto ny vahoaka malagasy noho izany vony isika hitarika ny vahoaka malagasy iroso makany amin'ny fitakina eny an-dalambe. Raha toka heverina fa ny firotsana an-dalambe no vahaolana eto amin'ny tany sy ny firenena ary atao am-pilaminana izay rehetrarehetra izay mba ho fitakina ho amin'ny ara-dalàna dia inona sy antenaina fa manaja ny lalàna ny demokrasia ihany koa isika dia izay rehetra izay no ahafahana manatanteraka ny zavatra ikinasa izay atao eto Madagasikara satria dia efa hita taratra fa ireo firenendehibe izay makatoa izay sehatra ny fifidianana izay dia anisany manome tosika ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana azy ity. Tonga namaly ireo fanontaniana nitikitika ny vahoaka tany amin'ny faritry Matsiatra ambony ny kandida ny vovonana malagasy miara-miaingy Adzo Andrianenarivelo afaka omaly ary avy hatrany ary ny fanampanazavana. Noho ny fatsapan'ireo mponiny Fianaratsoa fa manana ny traikefa mahatondra ny tany sy ny fanjakana ary lehilahy tena sangany eto amin'ny firenena ny kandida Adzo Andrianenarivelo no antony namaliany antso ho amin'ny fifanankalozan-kevitra ampandrosoana ny faritra. Maro ireo marary ny mponina noho ny lany fanazavana. Anisan'izany ny fampianarana izay natao ho laharam-pahamehana noho ny toe-tsaina izay miankina indrindra amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana. Vao miainga avy any amin'ny EPP sahirana ny mpampianatra entre eo anelanelan'ny fivelomana sy ny asa fampianarana. Mianatra ny ankizy ao anatin'ny 2 volana mety 2 herinandro 3 herinandro no tena mianatra. Satria mpampianatra tsy maintsy miakatra makany amin'ny Cisco makakaramo. Tsy maintsy keo mijery ny tanimbary, tsy maintsy mivolena satria tsy ampy ny farany volana. Afaka CEPE ihany nefa le zaza. Tonga any amin'ny CEG izy mitovitovy amin'izay ihany. Afaka brevet ihany le zaza. Tonga any amin'ny lycée izy mitovitovy amin'izay ihany. Afaka baka ihany le zaza. Tonga any amin'ny université izy mitovitovy amin'izay ihany koa. Mahazo diplôma ihany izy. Rehefa raisinao amin'izay izy hiasa aminao. Miditra amin'ny 20 mirava amin'ny 12, miditra amin'ny 2 mirava amin'ny 4. No andro izy dia reraka. Mbola tsy niasa ohatr'izao hatramin'izay niainako izy fa inona ity zavatra ity valoko manao bisiny. Fampitaizana daholo zany ary zany mila averina ny hoe raha tsy ny herintsika sy ny asa tsy afaka mahafahantsika mihoatra amin'ny fiainana ka miakina ny ampianarana daholo zany zay. Nambaran'ny kandida Adzo Andrianenarivelo ihany koa fa ny finiavana anarina ny firenena no antony nirotsahana ho amin'ny fifidianana rehetra ary tsy natao an'olon-tokana na vondron'olona izany fa ho an'ireo antoky rehetra manerana ny Madagasikara. Porofon'izany fisokafany amin'ny hafa izany ho hiatrany ny tenany ny fisian'ireo antoky politika maro toy ny RPSD, AVI, Leader Fanilo, Liaraiky, VAM, Arema mivondrona ao anatin'ny vovonana. Eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray dia io maraina io no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ireo mpanao gazety ny tompona andraikitry ny sera vaovao eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena. Arahintsika ny andindiny eo amin'ny sary ny Nalsosomboniaina. Tadzo Germain Fidelis
izy no mpiandraikitra ny serasera vaovao eo anivon'ny gendarmerie pirenena izay nisolo ny lieutenant colonel Rakotonirina Lala Henry. Androany maraina moa no nanolorana azy tamin'ny fomba ofisialy teo anatrehan'ireo mpanao gazety. Manana ny vinany sy ny sehatra manokana izay ho amafisiny moa ity mpiandraikitra ny serasera vaovao eo anivon'ny gendarmerie ity. Efa haitsika fa ny gendarmerie pirenena zao dia miady amin'ny kolokolo no tena vaindohan-draharaha. Dia koa ny resaka professionnalisme. Ka any zany no axe d'effort izay tsy maintsy ho amafisiny serasera. Vina tafiditra anatin'ny fanatsarana ny sampana serasera ihany koa izy ny fanofanana ireo zandary amin'ny fianarana serasera. Manampahaizana ary diploma maro ihany koa no ananany na teto an-toerana izany na tany ivelany. Lefitry ny tompona andraikitry ny serasera teo anivon'ny gendarmerie ihany moa izy no io nampiakariny. Lafy ny fampianarana kosa indray efa andalan'ny fanomanana ny pitsopitsony amin'ny fanatanterana ny fizotry ny adina antsoratra ho an'ny fanadinana baccalauréat amin'ny taona 2024 ity ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Nampahalala izany androany teny Ankatso izy ireo teny antoerana ihany koa Ilta Asinjo. Ny 12 ka hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao no atao ny fanadinana antsoratra ho an'ny baccalauréat eto Madagasikara. Araka ny fanazavana avy ao amin'ny ofisin'ny baccalauréat dia efa vita ihany koa ny taratasy fiantsonana ny convocation ho an'ireo hiadina amin'izany. Andeha manomboka amin'ny herinandro ho avy izao kosa ny fizarana. Ny toromarika manokana zany dia ho an'ny mpiadina tokony andray andraikitra izy ho an'ny tena satria indraindray mpiadina tsy vakiny tsara na ny convocation ny toerany iadinany ny fotoana andiana ny lazahadina rehetra emploi du temps zany satria izy miovaova ohatra ny après-midi zao ho an'ny épreuve d'enseignement général misy indraindray miditra amin'ny 2 indraindray miray sasany mba tsara entanina ny mpiadina mba amaky tsara ny izay voasoratra convocation zany. Amin'ity taona ity dia nisy fiovana eo amin'ny lafin'ny fandaminana ka andeha mialoha ny adina ho an'ny taranja teknika sy teknôlôjika izay hanomboka ny 12 aogositra. Eny anivon'ny Université Antananarivo kosa no ametrahana ny foibe fitsarana ny lazahadina ho an'ny eto Antananarivo. Aharitra eo amin'ny iray volana eo ny fitsarana sy ny fanamarinana intelo miantaona alohan'ny voan'ny valim-panadinana. Mitotaly 573 sy 9 ny mpiadina baccalauréat eto Antananarivo sy ny manodidina, ka 12 taona ao amin'ny sokajy A2 no zandriny indrindra ary 70 taona ao amin'ny sokajy D kosa no zokiny indrindra. Ny lafin'ny toe-karena kosa no entina aminao manaraka. Mbola malalaka ny sehatry ny fandraharahany eto amintsika ka mila entanina nangana ny orinasany manokana ireo tanora ary avy hatrany ny fanadihadiana. Mbola vitsy amin'ny malagasy no manana kolontsaina mpandraharaha. Mila volena nefa izany toe-tsaina izany mba ahafahantsika mamorona orinasa sy manana toe-karena matanjaka. Izany indrindra no antom-pisian'ny Génie Espace izay mamolavola ireo taniketsan'ny mpandraharaha. Miatomboka eny amin'ny nivon'ny fampianarana ambony ny fanentana nataon'izy ireo amin'izany ary hatreto dia tratra ny tanjona amin'izay famoronana asa izay. 70% ny olona manaraka fiofana ao laboratoire atao amin'ny Génie Espace ny tanjonay dia hoe 70% manangana orinasa na hoelana na hoaingana na maritrera na vetivety nefa tamin'ny semestre voalohany iny dia efa natratra 70% zay dia tiana avoaka mba ho fantatry ny olona maro satria fantatra noho izany fa vahaolana ny amin'ny tsy fananana asa ilay izy ho an'ny olona izay mitady asa ary ihany koa tombontsoa amin'ny firenena ny fisinan'ilay izy satria misy création de richesse na valeur ao zany afaka ihany koa mirecruter olona tsy anasa. Misandrahaka amina sehatra maro fampiasam-bola an'ireo mpandraharaha vaovao eto Madagasikara. Aseho mandritra ny varavarana misokatra izay atao etsy amin'ny foibe toeran'ny Génie Espace etsy Andravoahangy ambony zany hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Ny lafin'ny kolontsaina ary no amaranantsika ity vaovao ity androany. Famelomana indray sy fanomezana aina ny mpanoratra sy ny asa sorany no antony ambohi-pionan'ny mpanoratra izay notanterahany androany tontolo tetsy amin'ny tranomboky pirenena. Etsika voalohany ihany ity, saingy mbola hirariana ny isiny ny tony amin'ny manaraka ny andindiny no tanteriny nalsosombiny aina. Mialefitsy kelikely hatrany ny lanjan'ny boky sy ny farisehany rehetra makizany, antony ny vidiny, ny fahavitsin'ny tranomboky, ny fahavesaran'ny fitadiavana amin'izao fotoana izao, saingy eo koa ny tsy fananana fahazarana amin'ny fikarohany intsony, ny tsy firarahiana ary ny fanamaivanana ny boky. Izany rehetra izany no mahatonga ny boky ho very mpamaky ary ireo mpanoratra ho very lanja. Mbola maro ihany koa anefa ny olana izay sedran'ny mpanoratra amin'ny fanotana sy ny famoahana izany, indrindra fa ny etra tsy maintsy alohan'ireo mpanoratra amin'ny asa sorany.
misy anefa ny famolavolana politika nasionaly ho an'ny boky izay everina fa afaka ny anova ny zava-misy. Betsaka ny zavatra mety hiova rehefa tanteraka ny politika nasionaly momba ny boky ao anatin'izany ny fanamavanana ny aba sy ny hetra momba ny boky ao anatin'izany mety hoe fanampiana ny mpanoratra zandriny mba soratra ny boky soratany ao anatin'izany ny fanapahariahana ny boky manerana ny Madagasikara satria zavatra tsapa tokoa amin'izao fotoana izao fa mivangongo eto an-drenivohitra ny boky amin'izao fotoana izao dia tsorina aminareo fa zavatra mampalahelo maro ny trano fivarotam-boky mikatona tratra ny fahasairana maro samihafa nefa misy raha mikatona ny any ivelany sy miparitaka ka dia inona zany fa rehefa tanteraka politika nasionaly momba ny boky io dia hiparitaka manerana ny Madagasikara. Tsy mahavelona ny fanoratana boky noho ny tsy faharisin'ny rehetra amin'izany intsony. Eo ihany koa ny fisian'ireo teknôlôjia maro samihafa izay mahasarika bebe kokoa. Raha ho an'ny Sinael izay mpikarakara ny hetsika androany dia tsy tokony handoa hetra amin'ny boky ny mpanoratra fa ny mpandraraha mahakasika ny boky no tokony hanao izany. Mbola maro arak'izany ny ezaka tokony ho atao amin'ny sehatra ny fampiroboroboana ny boky eto amin'ny firenena satria ny boky no arena ary tsy misy mahasolo ny boky. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny isaoranao naraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Tana-Beauté 67 hectares atsimo sy ny Quad 9 eo Ampefilo. Ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM dia manome fotoananao indray raha ampitsy tahaka izao veloma tompoko.